Finaritra daholo tsika rehetra mpanaraka ny fandarana fanorenam-pinoana eto amin'ny MCTV ary tsy mitsahatra ny manonona ny firarian-tsoa atsika rehetra ao anatin'izao taona vaovao 2026 izao. Andriamanitra ny fahatsarana ameno ny amin'ny rehetra ho anao sy ny ankonanao. Tonga indray ny fotoana izay hitondrana fizarana ara-panahy ho atsika aza miala amin'ny MCTV apartao ho an'ny manodidina rehetra fa ahasoanao sy ny ankonanao zany. Dia tsika hivavaka ary. Jesosy io mitenena aminay indray satria mangetaetanao zay ary tsy afaka hivelona tsy misy ny teninao izahay. Matoko ny fanainao masina izay anokatra ny fonay ary tondranay ho amin'ny fizarana ihany koa. Alleluia. Amen. Eny ary havana. Isika moa zany zao mbola ao anatin'ny fifampirarian-tsoa ny taona vaovao dia miopana mandrakariva ao amin'izay ny afatry ny tompo. Dia ora isika ny voalazany ao amin'ny Apokalipsy toko faha-efatra. Apokalipsy toko faha-efatra dia ny andinin'ny voalohany no andeha andraisantsika tari-dalana androany. Hoy ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia hitako fa indry nisy varavarana ny voa tany an-danitra. Ary ilay feo voalohany izay fareko dia tahaka ny any trompetra ny teny tamiko hoe miakara tia dia asehoko anao izay zavatra tsy maintsy ho avy ratra izay. Ry havana fanambarana goavana izay napetraka tao anatin'ny jaona ary tari-dalana ho an'ny olona tamin'izany mampiomana ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Ary Jesosy ho avy dia mila tari-dalana tsika miomana mandrakariva ary ianao mandray amin'izao fotoana izao dia mandray an'izany tari-dalana izany. Fa eto ny fanambarana andraisantsika tari-dalana lesona dia ny amin'ny hoe miakara ty. Ary aorianan'izay dia asehoko anao izay zavatra tsy maintsy ho avy ratra izay. Rehefa miresaka hoe ratra izay ny Baiboly dia nitoyany rehetra. Tsy fantatritsika ny toyany fa kosa Andriamanitra mampafantatra lalana idirana ary azo antoka ny ao amin'ny toyany. Noho ny voasoratra miakara ty. Ry havana lesona voalohany ho antsika rehetra anatrika taona vaovao. Misy toerana mila ialantsika mihitsy. Ny fahazarantsika, ny comfortsika. Tianao fantatra ve ny 2026 nao mba tena ho feno voninahitr'Andriamanitra. Misy toerana tokony ialana, miakara. Ary ilay toerana tokony ialana tsy hoe midina fa miakara. Zany hoe hiakatra dimension ambony kokoa. Iza moa no milaza aminao fa ho ratsy ty taona ty? Iza milaza aminao fa ho potika ny fiainanao? Iza sady nefa milaza aminao fa ho resy ianao? Iza sady nefa milaza aminao fa ahantry ianao? Iza sady nefa milaza aminao fa ohatr'izao foana ny fiainanao? Tsia, mbola tsisy tompony rehefa avy eo isika. Fa hitanao, ety am-piandohana tonga dia fantatra ny olona andresy. Vao miainga ny mpilalao anankiray na ny mpanao korsa anankiray dia efa fantatra fa andresy izy. Ary ireto misy tari-dalana ao antsika. Voalohany amin'izany miakatra izy amin'ny fiainam-bavaka. Ry havana, aza tokotototsony ny fiainam-bavaka. 2025 ianao efa nivavaka, miakara dimension ambonimbony amin'ny fiainam-bavaka. Manana fiainam-bavaka mitokana miaraka amin'ny tompo. Tsara ny miaraka ao am-piangonana, tsara ny miaraka amin'ny rahalasy anabavy, fa ny angatahany tompo aminao miakatra fiainam-bavaka mitokana. Zany no ahafantarana fa andresy ianao 2026. Ny ahafantarana fa andresy ianao 2026 dia ianao ihany koa manana fiainana madio amin'ny lafiny rehetra. Diovy avokoa ny tontolonao rehetra, na anaty na ivelany, diovy avokoa. Fa ho hitanao fa zany ny fihetsika sy ny toe-pon'ny olona andresy 2026. Zay ny tika hoe miakara ty dia ampahafantariko anao miakatra amin'ny fahadiovana. Manaraka ihany koa dia miaina ary tena tsapanao mihitsy hoe miaina araka ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Na lafininina zany na lafininina. Aoka isy tenin'Andriamanitra ibaiko mandrakariva. Miakatra amin'ny dimension tsika ao anatin'izany dia ampahafantarin'Andriamanitra tsika ny zavatra rehetra. Manaraka an'izay ihany koa ny ahafantarana fa andresy ianao 2026 dia ny ety am-piandohana ataovy mazava fa ny andanianao ny taonanao dia tena misy atotonao hiasanao an'Andriamanitra. Hiasanao an'Andriamanitra. Ary ny farany amaranako an'izao afatra izao. Manaiky hietry ary vonona ahitsy sy hianatra ao amin'ny tompo. Zany ry havana natao hoe miakatra
dikany hoe miakatra dia tsy mety aminao ntsony zany ny toerana misy anao fa mila miakatra ianao amin'ny fanetretena, miakatra ianao hianatra, miakatra ianao fonina ahitsy. Dia hitanao fa rehefa zany tontolo zany no araka ny sitrapon'Andriamanitra dia hitanao fa ny volana amin'ny fandimby amin'ity taona ity dia voninahitra makany amin'ny voninahitra. Ho azy ireo ny voninahitra. Pasteur Andranto Mahenina niaraka tamintsika tamin'ity anio ity avy amin'ny fiangonana fanasy fiainana ary mbola manasa antsika anaraka ny fanorenam-pinoana amin'ny fandarana manaraka indray eto amin'ny MCTV. Finaritra daholo.